lasa maniritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azy fa verina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra ny fanatsarana sy ny fanamboarana an'ireo lalana rehetra misy eto Madagasikara ahafahantsika mampivoatra sy mampamelonaina ny fandraharahana indrindrandrindra ho an'ny Nosibea ny resaka fizahantany raha mahakasika ny lalana ary eto dia te hisaotra ny banky iraisam-pirenena isaorana ny tetikasapika izay fantatsika tsara fa ny banky iraisam-pirenena mamatsy volana azy izay manana ny rantsany eto Nosibea izay anisany tanjony fitondram-panjakana ary isaorana ny filoham-pirenena tsy mikely aina andro amanalina mijery ny vahaolana rehetrarehetra ahafahantsika mampiakatra ambonimbony an'ity firenentsika tia mametraka an'izay fampandrosoana tadiavin'ny vahoaka malagasy zay lalana ny oresahana etotsika dia hitokana nyity lalana tapany voalohany izay mirefy 420 kilometatra vita manara-penitra tanteraka raha talohan'izao dia potika tanteraka io lalana io nareo angamba eto Nosibea eto tsy vahiny an'izay fahapotehan'izay lalana zay mifagnampy amin'io dia misy 2 kilometatra sasany izay nampanaovana ihany koa orinasa hatreo amin'ny ametrahany an'ilay fitotoana vato vita mitovy tanteraka amin'ilay lalana 420 kilometatra misy an'ilay plage namporaha izay lalana 9 kilometatra izay nasina fanamboarana tanteraka natao amin'ny tara gnampahany natao amin'ny rarivato gnampahany ary piste gnampahany azo itsangatsanganana manomboka eto izay ampahandalana zay anisany hotokanana androany ihany koa miaraka amin'ny filohan'ny repoblika ny lalana mandeha agny amin'ny cratère na ny lalan'ny cratère izay mirefy 1 kilometatra sy 300 metatra ary vita amin'ny tara sy manara-penitra ho atomboka satria efa elaela nareo teto Nosibea indrindra ny mpandraharahana ny vahoaka tsotra dia nandefa fitaraigna natagna amin'ny filoham-pirenena dia nanomboka teo dia nahazo toromarika zay hoe mba jereo ny fomba tsy maintsy agnatsarana an'io lalana mamakivaky ny tapo-tanàna ny Nosibea io androany dia ho atomboka atsika amin'ny fomba ofisialy ihany koa miaraka amin'ny filoham-pirenena ny fanombohana ny fagnamboarana ny lalana mampitohy ny Elvily sy Andilana mirefy 420 kilometatra dia hitovy amin'ity ihany koa gnatsarany rehefa vita ho hitanareo moa zany gnatsarany'ity lalana ty tegna
Nagnandalana dia nisy fifampiresahana niaraka tamin'ny solotegnan'ny banky iraisam-pirenena anisany ny fandraisan-dahatra hoe maninona moa tsy tonga dia atao koa ity lalana mampitohy ny Faseny sy Elville tia dia vita tanteraka ny lalany Nosbe tompoko lahy sy tompoko vavy. Ataoko fa zava-dehibe ary tsy misy mihoatra an'izay koa ho antsika eto Nosbe raha ny fijereny ny fitondram-panjakana an'ity tanàna zay malaza amin'ny resaka fizahantany ary manana ny maha izy anazy ity. Maromaro ny zavatra hotokanana fa tsara ho fantatra ihany moa hoe inona marina moa Nosbe, aiza ho aiza marina moa inona marina moa Madagasikara. Madagasikara dia nosy lehibe indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana ary Nosbe no nosy lehibe indrindra eto Madagasikara. Noho izany dia mendrika rahampinina satria fata-daza maneran-tany izany Nosbe izany. Nanontany any Andriamatoa minisitra teo dia ny hoe 13 fiaramanidina tonga eto Nosbe isan-kerinandro. Matratra hatrany amin'ny 500 sy arivo ny mpitsidika mpizahatany tonga eto Nosbe. Ny ankamaroany ny mponina eto Nosbe dia mivelona avokoa amin'ny resaka fizahantany, na io ny resaka hôtel, na io ny resaka fanaovana asa tanana, na io mpisehatra eo amin'ny tontolony zay fizahantany zay dia mahazo tombony tokoa amin'izany fizahantany zany. Amin'ny mafitaratra ny resaka fizahantany any Nosbe dia ny zavatra hitan'ny mpitsidika voalohany dia ny lalana. Isaky ny tonga aty Nosbe dia mandeha amin'ity lalana miala eto amin'ny Faseny mandra-pahatonga any amin'ny Elville, miala eto amin'ny Faseny mandra-pahatonga any Andilana. Fa ratsy dia ratsy ny lalana. Izay endrika ratsy zay ny mila hovaitsika mba ho endrika tsara, mba ho endrika mahafinaritra ohatra ny président nareo ihany sy ny première dame mamarina sa tsy marina. Ataontsika tsara eo. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Raha ratsy ny lalana teo aloha dia ataontsika tsara izy ankehitriny. Ary vita soma tsara ny lalana miala eto amin'ny Faseny hotokanantsika eto Androany mandra-pahatonga any Madiro zay mipotraka tonga dia mankany Andilana. Raha lalana natao nandritra ny adiny ray sy fefany teo aloha atsasakadiny ny avitantsika an'izany ankehitriny sady misosa tsy misy mikitotoana antsony fa lalana tsara mahafinaritra mendrika ho an'ny vahoaka ny Nosbe zany notokanantsika eto plasy Togovary androany. Tsy vitan'izay ihany fa tsy afaka atao ihany koa ny manao sotapana fa rehefa ty dia tena ty, rehefa miasa dia tena miasa. Ary androany notokanantsika ihany koa ny fanaovana ny lalana zay tsara ohatran'io. Zany moa misy lalana anankiroa fanaovana ny lalana. Tia enrobé zany hoe lalana maharitra hatrany amin'ny 520 taona mahery ihany, tsy ho simba intsony io, tsy ohatran'ny lalana natao teo aloha zay manify kely ny goudron, fa ty 6 cm ny goudron amin'io zany hoe maharitra mandrakizay. Na dia efa lasa dadabe ary mbola andeha amin'io lalana io ihany satria zavatra maharitra ny apetratsika eto plasy Togovary. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Asotehaka mafibe ary ekentsika rehetrarehetra. Noho izany dia lalana miala any Elville mandra-pahatonga any Andilana zay potika tanteraka ankehitriny ho amboaritsika ho ataontsika goudron enrobé ihany koa atombontsika androany fanombohana an'izany to plasy Togovary. Maromaro ny zavatra ho ataontsika. Men'Andriamanitra masoandro isika, indrindra moa eto Nosbe dia mandava-taona. Manana rano isika, manana rivotra isika, nefa dia mijalitsika amin'ny resaka herinaratra. Noho izany dia hitokana ihany koa tsika androany ny parc solaire. Jiro azo avy amin'ny masoandro anazava ny Nosbe iray manontolo 1 mégawatt anjirama madiodio notokanantsika ihany koa androany. Hitokana ihany koa tsika ny banque centrale zay eto Nosbe. Fa ny zavatra lazaiko anareo dia tsy maintsy atao fitaratra Nosbe ampitombotsika ny sidina zay mampitohy any Nosbe sy ny firenena maro. Efa ho avy amin'ny herinandro ho avy io zareo avy eo amin'ny Emirates zay ijery ny fomba ampitohy any Nosbe sy Dubai zay mivatana vol direct mandritra ny adiny 4 sasany adiny 5 dia vety zany. Hodinina ny fanaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Mila miazakazaka sika ary mino sy manantena fa tsy maintsy sy ataontsika mandroso ity Madagasikara mamitsika ity tondra lalana makany amin'izay fampandrosoana zay ane lalana zay hotokanantsika zao satria dia zava-dehibe tokoa.
ny fahavitany zao a lalana miala eto amin'ny fasenina mandrapatonga ny amadio voasoratra ato anatin'ny takelaka izay tsy azo kosehana tsy azo fafana izay misoratra toy izao république ny Madagascar fitiavana tanindrazana fandrosoana inauguration de la réhabilitation de la route V1 V2 du croisement Madiro vers Vassenne par son excellence monsieur Andradjuel, président de la République de Madagascar, en présence de madame Rindra Asimbelu Rabari Niri Narisson, ministre de l'économie et des finances, monsieur Jerry Atefindrazana, ministre des travaux publics, madame Marie-Chantal Iwa Nii Lingira, représentante résident de la Banque mondiale pour Madagascar, région Afrique, et de monsieur Daoudou Harouna Mariski, gouverneur de la région de Diana. Noussibé, le 4 novembre 2022, à Sitsikate à Kamarere Tsikate toute la tour. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao Zay nareo zay tsy. raha tiana mandroso ny tanàna aloavy netranao fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo laifa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manampahifanakaiky anao indrindra